tavaraka amintsika tsirairay avy indray ry havana amin'izao alady mazaina izao a tonoina eonao tsirairay avy ihany koa ny fiadanan'ny tompo ity alady ity a dia alady natokany ny foibe FJKM hitondranam-bavaka ny sekoly FJKM taty amin'ny FJKM ifary famonjena sondapartany Antananarivo Atsimo no nanatanterahana izany fanompoam-pivavahana izany fitondranam-bavaka ny sekoly FJKM asanainao a hiaraka iomina aminay hatramin'ny farany. Anio alady 7 jona 2024 alady ny sekoly FJKM ao anatin'ny lohahevitra isika miaro ny olony ny tompo ndeha raha hitsangana isika rehetra riavana iretona ny rahafanevan'ny sekoly FJKM ianareo no fahazavana. Ho amintsika rehetra riavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika iombina amin'ny fiderana sy ny fisaorana an'Andriamanitra isika ny salamo 430 arahantsika amin'ny hira 570 sy 500 izany amin'ny anaran'ny tompo. Rahatsy Jehova nombantsika eny aoka ataon'ny Israely hoe rahatsy Jehova nombantsika raha nitsangana melentsika ny olona dia nihelina tsika reny izy. Raha nirehetra tamintsika ny fanahakezerany dia nandifotra tsika ny rano ary nanafika ny fanahitsika ny rika. Eny nanafika ny fanahitsika ny rano misavoaka. Isaorana le Jehova izay nanombotra atsika omrenony nifiny. Ny fanahitsika efa afaka tahaka ny vorona, afaka tamin'ny fandriky ny mpiasa, tahaka ny fandriky, afaka isika. Ny famonjenatsika amin'ny anaran'i Jehova fanao ny lanitra sy ny tany. Amen.
midera mankalaza manome vonahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao fa noho ny amin'ny fitiavanao no mahatoy izao anay. Tazana ny lasa izahay dia nisitraka niendriky ny fitahiana rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Namaly ny fivavakay ianao, niaro anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra ianao. Ary ankehitriny izay iombonanay, menao hery izahay, menao tanjaka, menao fahasalamana, menao tombonandro, menao fahavelomana, ka dia afaka miombona amin'izao fampivavahana izao. Mifaly ny fonay noho izany ry Tompo, ka dia manandratra anao ny voninahitrao, ny fahamasinanao, satria tena mendrika ao anao izany. Dia amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana. Tonga isika eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ary dia miroso avy hatrany amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao. Tonga amin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora isika angatahantsika ny ankizy sy ny tanora rehetra mba hitsangana. Hivavaka isika. Tompo, tonga indray ny fotoana hitenenanao amin'ny ankizy sy ny tanora. Dia mitenena ry Tompo fa tombo lehibe ho anay ny mandre ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Petraka isika ry havana. Misy andinin-tsoratra masina anankiray anakinantsika ny ity 10 minitra ity izay hita amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 7. Sakafatsika vetivety Deutéronomie toko 7 dia vakitsika amin'ny 9:20. Deutéronomie toko 7 ka ny 9:20. Rehefa hita dia rahantsika miredona ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia aza matahotra azy ianao, fa tsarovy tsara izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny Farao sy ny Egiptianina rehetra. Ndao hoe averina tsara. Dia aza matahotra azy ianao, fa tsarovy tsara izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny Farao sy ny Egiptianina rehetra. Ny loha hevitrintsika morank'izy ny volana Jona dia hoe miaro ny olony ny tombo. Dia tantara anankiray no isarihana ny saintsika hoe izany tenin'Andriamanitra vakitsika teo izany ve fahalalan'ny saina fotsiny sa tena mba inotsika sy hiainantsika. Tantarany Ralahy Mahery. Ralahy Mahery dia lehilahy mpanao fanatanjahantena, ny koizana, ary ny fahaizany dia ren'le mandeha amin'ny tady mahazaka, ahantona, afatotra ery amin'ny ilan'ny andry anankiray, dia afatotra ery amin'ny ilan'ny andry anankiray dia enjanona tsara, dia mandeha amin'iny Ralahy Mahery. Dia nanao fampisehoana ary izy indray maka. Dia vory daholo ny olona tao an-tanàna satria samba ny voahitany Ralahy Mahery. Zay zareo vao nahita fa efa eniny foana nefany hoe misy zany Ralahy Mahery zany hony tena sady mahay, matanjaka, mana-talenta. Tonga ary ny fotoana dia vao nipoitra Ralahy Mahery dia nitehaka sy nioby ny olona. Zay makanao hoe Mahery ianao Ralahy a. Dia eny arozy Ralahy, nandeha Ralahy aloha voalohany, tsy nitondra ninina izy sy ny tenany. Lasa taintaina daholo ny olona tetỳ ambany, satria ny olona etỳ ambany no mitazana azy. Tonga tery amin'ny ilany ry avy Ralahy, tehaka daholo ny olona. Tena mahay rangahy Ralahy a, tena mahay ianao. Niverina indray Ralahy fa saingy niaraka tamin'ny borety
dia noentiny indray ny borety a sady mandeha amin'la tady mahazaka izy zany mandeha izy nanomboka toratsemboka ny olona satria nisy fotoana somary mitongila ny rahalay sala amin'ny hoe enjera nefa dia mandeha miverina amin'ny tokony ho izy ihany ny lalany nandeha tsemboka ny olona farany tonga rahalay mitehaka daholo indray ny olona tena mahay ranga rahalay dia toy izany hatrany a ny fampisehoan-dralay dia rehefa marana ny fampisehoan-dralay dia niteny izy hoe tena hitanareo ve fa mahery aho eno ozy ny olona sady nitehaka ny olona nanao gemme daholy eny ary ozy rahalay zao ary ozy izy a amaranako a ity fampisehoany ity dia mangataka olona anankiray aminareo ah ho ataoko atsengory dia hoentiko miampita amin'io tady io iza no aketya dia izay no maranantsika ny fampisehoana nangina daholo ny ray trano tsisy nitehaka ntsony naverindranay ny fanontaniana iza hoy aho aminareo no hiakatra ety ambony a ho ataoko atsengory dia andeha mitady aho fa ianreo fa mahafantatra fa vitako izany tsisy niteny ny olona nangina ny olona izany tantara izany no hisarihana ny saintsika ay zany ny olona dia mahafantatra fa mahery zao Andriamanitra zao mahavita ny zavatra rehetra zao Andriamanitra zao miaro zao Andriamanitra zao fa mijanona ho inona fotsiny fahalalan'ny saina ka rehefa tonga ny ady sarotra dia matahotra ny olona izay no tantara hisarihana ny saintsika tamin'le tenin'Andriamanitra teo hoe aza matahotra hoy Jehova tao amin'ny 9:20 aza matahotra fa tsara ho tsara izay nataony Jehova Andriamanitra ao tamin'ny Farao sy ny Egiptianina rehetra tsy ho fahalalan'ny saina fotsiny any ny hoe Jehova miaro ny olona fa tena iainantsika ary tsy hatahotra isika na inona sedra lalovantsika eo amin'ny fiainana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Ny andininy fahadiny ny hira 3:77 no ataontsika dia miroso amin'ny vavaka fangatahana ny fitsilovan'ny fanahymasina isika sy ny vakiteny mifandimby ataon'ireo tompon'anjara. Iombona mivavaka isika tompoko ry Andriamanitra ray tsy tosy mpanjakanay eo rainay ianao avy amin'ny alalan'ny finoana ihany Jesosy Kristy zanakao ilay tokana saotranao izahay fa mbola afaka hamaky sy hiaino indray ny teninao mangataka ny fiasan'ny fanenao masina ry izahay tompo hirotsaka ao anatinay tsirairay avy izahay izay andre izany teninao izany sokafy ny sainay sokafy ny fonay ahaizanay mandre tsara mandray tsara mifantoka tsara manatanteraka izany sitraponao Andriamanitra izany fa fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ny teninao Andriamanitra eo ihany koa ny mpanomponao izay notendrenao manokana
anambary izany afatra ao Andriamanitra izany, fa ny anao masina ane no hitarianao lalana ho azy, aizany mampita tsara izany tenao Andriamanitra izany, ka tsisy voambarana fa tsy izay sitraponao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Iaraka mamaky hain'ny teny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko 2:20, 7:20 hatramin'ny 7:20. Ohabolana toko 2:20, 7 hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Atongolany ny sofinao, ka eno ny tenin'ny endry, ary ampitandreno ny fahalalako ny fonao. Fa mahafinaritra raha voatahirinao ao an-kibonao izany, koa ao ka samy eo amin'ny molotrao. Ianao dia ianao no nampahafantariko izany, mba hitokianao an'i Jehovah. Tsy efa nanoratra zava-tsoa anao va aho, izay misy hevitra tsara sy fahalalana, mba hampahafantariko ny fahamarinan'ny teny mahatoky ianao, sy ahazonao teny holazaina amin'izay naniraka anao. Aza manosiosy ny malahelo, saingy malahelo izy, ary aza dia manifikifika ny ory eo am-bavahady, fa Jehovah anie ka hisolo vava azy amin'ny adiny, ary animba ny ainy izay manimba azy. Amen. Ho tohizantsika ny fivakin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 9, ny 4:30 hatramin'ny 4:40. Jaona toko 9, ny 4:30 hatramin'ny 4:40. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aroa ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Ho Jesosy taminy, izao ny mofonena, izay manantonay tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba hangaitaeta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany anareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeny raiko ahy no anantonay, ary izay manantonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy amelako izy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny azony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Efesianina toko 4, manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 9:40. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, mba ho fanomanana ny olona masina, ho amin'ny asa mifanompoana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe araka ny refiny alehibean'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fitaka hitondrano amin'ny fahadisoana, fa mba hanaraka marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hirindrany teny manontolo sy iraisany tsara noho ny fifanohanan'ny isan-tonony, araka ny asan'izay rehetra momba azy amin'izay anjara asa avy, ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Amen. Ray masino ny mpitandrina ranaviny arivo tiana alisoa Aumônie nationale Sikliftskem no hitondra ny afatry ny tompo amin'ny alalan'ny toroteny ry havana, ka dia hiomana amin'izany sika ny laharakira 700 ka ny 7 ho ataontsika eo am-pitsanganana izany. Raha voavita ny toroteny
dia tonga dia manao ny anjara irany ny antokopiry ndia raha itsangana ary sika toko. Riavana manana rehetra ome tompo ampitomboina ho amintsika ne ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra ifampahirezatsika amin'izao alahady na tokony hitrona mibavaka ny sekoly sy ny asan'ny fanabeazana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao dia ny oabolana toko 12 andininy 720. Oabolana toko 12 andininy 720. Sady anarantsika tsenjery any koa man'ilay izany mba ho ay. Oabolana toko 12 andininy 720. Aiza hoe misy azy? Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Atonglano ny sofinao ka enoy ny tenin'ny endry ary ampitandremin'ny fahalalako ny fonao. Dao ary anao fietsika dia sady mianatra tsika. Ao ary atonglano ny sofinao ka enoy ny tenin'ny endry ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Ao ary dao ary averitsika indray ary atonglano ny sofinao ka enoy ny tenin'ny endry ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Ao anareo rery ary isa 2 telo. Ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Oabolana toko 12 andininy 720. Io ten'Andriamanitra io ry havana dia azotsika istonana ny loha hevitra hoe ny fomba fanabeazana kristianina dia miaro atsika olombanona. Ny fomba fanabeazana kristianina dia miaro atsika mba olombanona. Be dia be amin'ny fiarahamonina misy atsika zao ny tsy vanina. Be dia be ny tsy vanina. Mpamon'olona ina daholo zao ny tsy vanina fantatrareo. Mpangalatra ina koa. Izy daholo zareo zany. Ina koa. Tafel? Mandangy? Misy mandangy eto Madagasikara? Tsy vanina daholo reny zany. Zay le izy. Ka ahoana le tonga atsika olombanina? Mba hierovana atsika olombanina dia ataovy zava-dehibe ny fiainana ny fanabeazana kristianina. Tafiditra ao anatin'ny oabolana nangon'ny Solomona ty perikopa ity. I Solomona zay nisafidy hangataka fahendrena tamin'Andriamanitra. I Solomona dia fantatritsika tsara fa lay mpanjaka nanana ny maha izy azy tamin'ny fotoan'androny. Fa eto amin'ity soratra masina ity dia misy toromarika omeny ny Solomona nangoniny avy tamin'ny alalan'ny oabolana mba hananatsika fitondran-tena mendrika fa aiza mitondra tena mampanahy
mba hiainatsika ny didin'Andriamanitra. Zany no zava-dehibe ao anatin'ity perikopa ity. Izany hoe faiza mitondra tena mampananana atsika fahendrena amin'ny mahaolombanina atsika. Zay no votoatin'ny afatra ny boky eo amin'ny ohabolana. Ny tanjon'ny olon-kendry eto dia ny akatoavana sy hiainana ny didin'Andriamanitra na ny lalàn'Andriamanitra. Ko raha te olombanina ianao, voalohany indrindra aloha, eno hitsara ny tenin'ny endry. Raha te olombanina hoe dia ahoana? Ahoana tsara hoe raha te olombanina? Eno hitsara ny tenin'ny endry. Raha miresaka fahendrenitsika, ny fahendrena dia avy amin'Andriamanitra, tahaka n'izay nangatahany Solomona hitantsika amin'ny mpanjaka voalohany 5, ny 9. Tsy fahalalana ara-filozofika fotsiny na fahalalana ara-tsaina fotsiny no resahana eto raha miteny hoe enoy ny tenin'ny endry, fa tena fiainona ny lalàn'Andriamanitra mihitsy, ary ny tena marina ary dia fandrenesana sy fienona ny lalàn'Andriamanitra. Tsy voatery ny maheno ry havana no mandre. Tsika so maheno, misy tômôbila mandalo any ivelany any fa tsy raha itsika akory. Maheno tsika, misy tômôbila mandalo zany e. Fa fa ny olona tena nandre. Ny nandre indray dia tafalatsaka ao anatin'ny fiainan'ny ray manontolo ilay zavatra no enona teo. Ka raha mitenitsika eto zany hoe tsy fahalalana ra-tsaina fotsiny, raha miteny hoe tongo lany ny sofinao, fa tena milaza mihitsy hoe ataovy mivadika ho finoana, ataovy mivadika ho fahalalana ao anatinao ny teny izay ampitain'ny endry. Ary io teny izay ampitain'ny endry io dia tsy hafa akory fa ny tenin'Andriamanitra. Tsy hafa fa ninona ho? Ny tenin'Andriamanitra. Dikan'izany dia zao, ampiasao ny vavahady-tsaina rehetra mba ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainantsika. Araka ny fandinian'ny mpandinika ry hava, raha ohatra ka ny sofintsika fotsiny no miasa, dia ny 20% nylay teny ihany no tafiditra any anatin'ny saitsika sy azahoantsika fahalalana. Fa raha miasa ndraiky ny sofina, ny maso, ny tanana, vavahady-tsaina daholo zany rehetrarehetra zany, mbola mandray koa ny fofona, ny orona, mbola maheno koa, dia manjary rehefa mitombo ny vavahady-tsaina 5 ampiasaitsika, mitombo ampiasaitsika ny vozana fahalalana, dia tonga hatrany amin'ny 5 ny fahalalana azotsika. Noho izany, ny mpanabe rehetra dia miaraka manaiky fa ny fampiasana ireo vavahady-tsaina ireo dia ahafahana manovo fahalalana. Tsy sofina ihany zany ny resahana eto, fa ny vavahady-tsaina rehetra. Ko raha te hiaino tsara ny lalàn'Andriamanitra isika, ny didin'Andriamanitra isika, Torah miteny fototra. Raha te handray tsara n'izany isika, dia zao, ry mpampianatra malala, ry mpianabe, aza mionona fotsiny amin'ny fampiasana ny teny, fampiasao daholo ny vavahady-tsaina rehetra. Ampiasao daholo rehefa manabe isika, mba ahafahana mampita ny tenin'Andriamanitra. Hoantsika mpanabe eo anivon'ny sekoly FJKM, ampiasao avokoa ny fitaovam-panabeazana. Fitaovam-panabeazana, be dia be ny fitaovam-panabeazana. Zao tsika mitendreo zao fa misy fitaovam-panabeazana zao, ny télé, azonareo le télé, tablety, ho an'ny tia tanàn-dehibe, any ambanivohitra, azo atao tsara ny maka tany manga, dia mamboarina tsara, mahavita sary iny, omby, hainareo tsara zany. Ampiasao daholo zay azo atao rehetrarehetra, ny fomba rehetra azo ampitana fanabeazana mba ahafahana mampita ny tenin'Andriamanitra hiainantsika. Ary tsarovy ry havana, fa tsy ny vavahady-tsaina ihany ary tsy ny sofina ihany, fa be dehibe ny mihaino toroteny, be dehibe ny zao no mandre sitrapon'Andriamanitra. Io zao no mahatadidiny sitrapon'Andriamanitra teren'ny pastera tamin'ny lady nareo.
raha manontany dekona zany so inona sitrapon'andriamanitra ny tenen'ny paster satria ny sofina ihany no ampiasaitsika fa raha ohatra ka misy soratra ampiasaitsika ny fomba rehetra afahantsika mandray ny tenin'andriamanitra dia miraikitra tsara ao anatin'ny saitsika ny tenin'andriamanitra ampiasao daholo fitaovam-panabeazana rehetra tsy ho an'ny sekoly efijekema ihany nefa no aprisieantsika ampiasa ny vavahady-tsaina tahaka ny sofina na ampiasa ny fomba fanabeazana sy ny fitaovam-panabeazana be dia be zany fomba fanabeazana zany fomba fanabeazana mampandray anjarany rehetra fomba fanabeazana mampiasa fifaninanana fomba fanabeazana mampiasa fitaovana maro samihafa ampiasao daholo reny rehetrarehetra reny mba hampitaina ny afatra tiana hampitaina ary izao ravana no tsarovy amin'izao vanim-potoana enantsika izao a dia vanim-potoanany fandavana vanim-potoanany fandavana misy volo-tsaina zany hoe nambolena ao anatin'ny saina dia ny fandavana io zany volo-tsainy fandavana io volo-tsainy fandavana io dia zao ny zavatra resana raha vao miteny sy anarina ny olona anankiray dia maninona dia mamaly izy dia tezitra izy raha vao tsikerainao ny olona dia maninona izy dia tezitra izy nianareo koa za foana ny diso misy an'izany ve nakaikinareo saina amin'ny fiarahamonina misy anareo raha vao tena ina ny diranao amin'ny fiainako aza mananananatreo aza be sermona fa misy ankizy keo vao teneniny ray aman-dreny izy dia maninona mamaly izy ny ry dada koa be lagy koa be kredy zay moa ny fomba fitenena be kredy aza manao an'izany vanim-potoanany zany zao fa ho atsika ao anatin'ny fanabeazana kristianina tsarovy tsara fa ilaitsika ny anatry ny hafa ireny tsikera ireny dia misy ny tsikera fanatsarany zavatra mila mahatatsikera koa isika fanabeazana zany rehefa tenenina anao zany dia baraiso le tsikera fa ina ny diranao zany nao koa be menimenina aza manao an'izany dia na raiso tsara ny tsikera ataon'ny endry iza zao no endry ao anatin'ny tokantrano dada sy nena iza ny endry ao anatin'ny tokantrano zoky sy zandra fa ny ray koa ny zoky sy ny ray aman-dreny mieritreritra hoe izy ihany ny mpanabe dia raha mba mananatra azy le zanany le kely dia maninona izy nga izy manaraka an'iny ny lehibe ihany ny mpanabe zany a mahavony ray aman-dreny zany fa ianareo kory zanako mba mpanabe ny ray aman-dreny ko nareo dia mba maneke kory ray aman-dreny rehefa mba hitsiny le zatra zao a zao ry dada zao ry neny eny iza koa mba anarany lahy raha kely koa mba mananananatra zay zaza ray ranonorana io ny zaza manabe ny lehibe maninona manabe ny zaza raha ny antsekoly dia iza mmpanabe olo-kendry ny mpampianatra ny taletsekoly fa rehefa mba miteny koa le mpianatra amin'le taletsekoly sy le mpampianatra zany moa tsy misy atao anatin'ny sekoly efijekemy zany ohatra ny manimanitra ianao a tale ohatrohatra zany a dia mba ekenako hoe tsy manao an'izany tsika raha teo moa tsy manao an'izany zava-dehibe zany ary dia ny soratra masina mihitsy moa no miteny hoe raiso ireny fananarana ataon'ny olo-kendry ireny fa zao voalaza ny soratra masina nanarany paoly mafy amin'ny timoty zanany ara-panahy tena ambarany tsara mihitsy tena teneniny misy ny olona angididy sofina ary amory mpampianatra ho azy arak'izay metimety aminy sy fanaraka amin'ny sitrapony zay ihany zay metimety aminy ara am'izao tsika miteny zao ary na asa mpitoroteny io ary rehefa ihanina mitoroteny a toetra mety aminay a fa rehefa ihanina mitoroteny a tena za mihitsy nytifiriny am'izany ko ny alehanao am-piangonana ho tifiriny toroteny aza miangona tsony rehefa matahotra ho tifiriny toroteny anariny toroteny fa io mifidifidy io ihany ary misy fiangonana ary mifidifidy hatramin'ny fidy mpitandrina zany hoe zany no tena tandremana ryavana malalo amin'ny tompo mila miainy tsara ny tenin'ny endry isika raha te olombanona ary zany isan'ny fanabeazana kristianina fa ny faharoa
atsika raisina amty tenin'andriamanitra ty koa dia izao hoe tsy hoe noho tsara fotsiny teniny endry fa ny faharoa dia hoe iaino ny fahalalana siantifika avy amin'ny traikefa ny endry iaino ny fahalalana siantifika azo avy amin'ny traikefa ny endry araka ny fandinian'ny mpahay fiarahamonina misehatra eo amin'ny fanabeazana dia miamiena ny zanakitsika ny mirona any amin'ny taranja siantifika eto Madagasikara fa ny fandiniany mpanao mpandinika hay fiarahamonina momba ny fanabeazana rehefa miena io siantifika ao anatin'ny firenena anankiray io dia efa miamitotongana ny faripahalalana ary miamidina makany amin'ny fahantrana lalina lay firenena miteny fotsiny aho mba milaza eto amin'ity soratra masina ty sorana Andriamanitra nanome antsika ny tenin'Andriamanitra ity fa raha mijery ny teny fototra nanoratana ny teny soratra masina ity sika ny teny mihitsy eto ary mpitandremin'ny fahalalako ny fonao raha miteny hoe fahalalana eto dia tena milaza hoe traikefa expérience sy siansa ny voalaza eto siansa ary tsy hoe siansa fotsiny fa tafiditra ao ny antsoina hoe fahaizana amampahalalana zay ny tiana ambara eto ny mpampianatra lalàna jiosy dia tsarovo tsara ry avina fa olon'ny siansa ary ny siansa tamin'izany vanim-potoana zany raha mamakitsika zao ny Genesis 2:2 dia milaza ny siansa araka ny fisainana tamin'izany vanim-potoana zany momba ny naharian'Andriamanitra n'izao tontolo zao ary ny tsara ho fantatritsika koa dia zao hoe raha miresaka ny boky ny oabolanytsika dia nanangona ny Solomon fikarohana nataon'ny Solomon siansa zany mba nahitany ny traikefa-piainan'ny olon-kendry jiosy tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra traikefa siantifika teo amin'ny fiarahan'Andriamanitra sy ny olona na ny vahoaka jiosy tamin'izany vanim-potoana zany ireo oabolana narindra ny Solomon ireo dia nafahany taiza sy nanabe ny taranaka mifadimby mba ho lasa olom-banona ary voalaza eto amin'ity oabolana ty ary ny hoe ny fahalalana mbarany tsara hoe ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao tandremo iaino ampidiro ao anatin'ny fonao izany fahalalana siantifika izany be azo siantifika ny mpianatritsika na ny zanakitsika ry havana malala raha te olombanina manam-pahendrena isika dia azo ampiasaina tsara ny fianarana sy ny fibeazana amin'ny alalan'ny siansa mba hahafahana mandalina sy miaina ny tenin'Andriamanitra ny traikefa ny rompan'ompon'Andriamanitra endry voalaza ao amin'ny soratra masina dia azo ianarana tsara sy alaina tahaka ary atao filamatra ilaza aminao anankiroa eto Jesosy Kristy siantifika ane zany Jesosy Kristy zany iza ny nahavita fizika hoe mandeha eny ambonin'ny ranomasina tsisy tosika Arkimeda Archimeda fa vitan'ny tompo zany siantifika zany sa tsy siantifika siansa zany namory olona mihoatra ny 5,000 izy ny lehilahy fotsiny 5,000 dia ny teny izy na mpianatra izy tsy nisy micro tsisy bafina fa naheny dolo ny olona rehetra siansa ane zany rehetrarehetra zany izany mahay mizara izanao dao anontany anareo ameko cadeau zay mahay rehefa avy eo amin'ny mpianatra ao mianatra division ary tsika mianatra mizara mofo 5 zaraina amin'ny 5,000 5 divisé par 5,000 valiny 12 bika azonareo zany zay iny matematika zany eto zao misy mpampianatra matematika manatrika na eto ahoana zany ray aman-dreny matematika zany hainy Jesosy zany ny dikan'izany dia zao Jesosy Kristy olon-kendry alaitsika tahaka ny teny ny akatoavitsika ny fampianara ny beazantsika ny fiaina ny filamatra ho atsika fa Jesosy Kristy ihany fa ny fanahy masina koa ny fanahy masina dia tsarovy
fa mpanabe tsara sy mahomby indrindra azo antoka ary mampianatra antsika ny faiza manavaka ny tsara sy ny ratsy satria sady mpananatra izy no mpanolotsaina izy no mpampahery izy ary mpisolo vava dia mety zao biazy ny fanahy masina jereo tsara angefa rehefa langindray ty ay ny fanahy masina mahay mampianatra teny-pirenena tsy mamorona avy ao anatin'ny baiboly zany a rehefa nilatsaka ny fanahy masina ny toro-teny amin'ny teny hebreu petera taty ere amin'ny altara eny zany fa ny olona nanatrika teo a nisy afrikanina nandre amin'ny fiteny afrikanina nisy jiosy nandre amin'ny fiteny jiosy nisy medianina nandre amin'ny fiteny le olona rehetra teo zany samy avy amin'ny firenena samy hafa samy nandre amin'ny fiteny daholo nefa tsy misy mpandika teny tsisy fitaovam-pandika teny asan'ny apôstôly toko faharoa zany so everina reo fa mantantarangany eto ary mariny zany asan'ny fanahy masina zany raha te hay anglais anao a mianara anglais miaraka amin'iny amin'ny fanahy masina raha te hay français anao a mianara teny frantsay miaraka amin'ny eo ambany fitarihan'ny fanahy masina zany ravana fanabiazana siantifika daholo zany rehetrarehetra zany ravana malala amin'ny tompo ny fanahy masina dia ambarany soatra masina amin'izao toko 7:20 andiny ny 4:20 fa ny mpampianatra dia ny fanahy masina zay irahany ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay efa nolazaiko taminareo ka hiasan'ny fanahy masina koa ny manatsara ny fitadidinao hiatrika fanadinana zao tsika mpianatra angatao tsara ny fanahy masina fa eto zany ny zavatra rehetra nambarany tompo ny zavatra mitsanga teo amin'ny fiainan'ny tompo navery ny fanahy masina daholo raha tianana fitadidina tsara ianao anana tselatsaina angatao ny fanahy masina rehefa malalo amin'ny tompo tsaro fa ny fanabiazana kristianina dia miainga ao anivon'ny fianakaviana ary tena toroain'ny fanabiazana taon'ny fiangonana mihitsy no hoe manovoza fahendrena ry ray aman-dreny ry zoky manovoza fahendrena miainga avy ao amin'ny soratra masina ary ampio ny zanakareo mba hiaina an'izany ary zany reavana ny mazava-dehibe ny tokony atserovantsika ny mpanabe olokendry ireny izay mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika toany reny mpanabe ireny ary tsarovo koa ry mpanabe malala fa ny rahan'ny tompo isika satria olokendry mba hizara fahalalana ahatonga ny zanakitsika olombanina dia tsarovo ry avana fa ny fivelaran'ny mahaolona ny fitombona sy ny fivelaran'ny fanomezam-pahasoavana nanana rehefa miasa ao anatintsika mpanabe ny fanahy masina dia mandroso ny sekoly efijekeny ry avana malala ny herim-pinoany ray aman-dreny ny zoky ny mpanabe izay olokendry dia antoka ho fampandrosoana ny tenantsika tsirairay avy mba hananantsika foto-drafitr'olona tena vanona ary feno fahendrena mitafy ny fahamasinana ka izay be azona rehetra eo anivon'ny sekoly efijekemy dia tena mba olona manana ny fahiziny mba olona ilainy ty firenena ity sady ilainy fiangonana raha fehezina ry avana zay voalaza zay dia zao tsy izay rehetra manatsofona kory no maheno satria misy ny tsy te andre mihitsy misy ny tsy te hiaina indrindra fa ny soratra masina saingy ny mpianatra ny mpampianatra eo anivo ny sekoly efijekemy ny fiangonana efijekemy ray manontolo olona ny resahako dia manao zava-dehibe ny fanangilana tsofona sy ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ataovy fiainanao ny miaina ny tenin'Andriamanitra isika raha teo mampiasa ny antsona hoe soratra masina hiainana dia ny afatry ny endry ambarany soratra masina dia atao foto mpivelomanao atao foto mpivelomanao ary ataovy indrindraindrindra ho sakafo mahavelona atsika aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra dia akatoavy ny mpanabe anao fa olokendry nomen'Andriamanitra anao hamolavolatsika olombanina an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen.
iombona amin'ny vavaka fifonana isika avy nandre ny sitrapon'Andriamanitra. Isaoranay ny teninao Tompo, fa tianao izahay hiaindro ny teny fahendrena dia tsy hafa fa ny teninao ny sitraponao, ary tsy hiaino ihany fa hiaina ihany koa ny fahalalana azo avy amin'izany teninao izany. Mahatsiaro anefa izahay fa tsy nahatanteraka izany toriteny izany sitraponao izany, ka indreto izahay mitondra ny tenanay tsirairay avy miaika eo anatrehanao, ary misaotra anao ny amin'ny tian'io ty nandrenesanay indray mba hanitsy anay amin'ny ho avy, ka dia mifona eto anatrehanao izay ry Tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mamelahany elokay amin'izay rehetra tsy mba niainonay ny teninao, firifiry izay toriteny efa renay izay, ary tsy niainanay akory ny zavatsoa, ny fahalalana tsara rehetra avy amin'ny teny pahendrenao. Ka noho ny amin'i Jesosy Kristy Tomponay,
zay efa nanotritra ny rano anay teo amin'ny azo fijaliana mamelany elokaiky tompo ary mamindra fo aminay ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka amen. Ny laharakira 770 ny 2 Antsika ny bebaka marina tokoa teo anatrehan'ny tompo dia misy teny soa mahafaly sitrany orenesitsika tsangana riavana andeha izao teny famelan-keloka avy amin'ny tompo izao isika satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako izaho efa niaino aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao za dia za mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao koa voavelany elokareo noho ny amin'ny anaran'ny masina miderany tompontsika sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Iombonantsika riavana ny fanekempinoana apôstôlika izao mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika izay nitorontoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha nanapaka Pôntio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra raitsy toa avy any iveny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Vavakitsika riavana ry Andriamanitra ray zanaka fanamasino tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra be famindrapo ianao ny famindraponao ny tsy nalandritra anay ka isaoranay hatrany amin'ny fombanao anay ianao no anton'ny zavatra rehetra Andriamanitra miaro ny olonao ianao miaro ianao satria tianao izahay miaro ianao satria sary-piaro aminay ianao ny fitiavanao dia melo mandrakariva
ny fitiavana ianao, miaro ny fiangonanao ianao, miaro ny sekoly FJKM ianao, miaro ny asa fanabeazana ataon'ny fiangonana ianao, satria anao ireny. Noho izany dia hoentina iambavaka ny ambara tonga mpitondrana, ny bron mpendraikitra foibe, ny mpendraikitra foibe, ny mpanantanteraka, ny tale tsekoly nasionaly, tale farim-piadadim-pampianarana, ny tale rehetra, ny sampana sampanasa sy ny asany synodam-paritany ny fitandremana ny kristianina rehetra. Mivavaka ho amin'ny foibe fitoratsekoly izahay, ny FKS, ny sekoly, ny mpanabe, ny mpianatra ary ny ray aman-dreny. Entinay ambavaka ny asa fanabeazana ataon'ny fiangonana. Vavaka ho an'ny zaikabe ny sekoly izahay tompo. Vavaka ho an'ny fanadinana ara-panjakana rehetra izay atao ito amin'ity nosy ity izahay. Vavaka ho an'ny firenena malagasy izahay amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao. Vavaka ho amin'ny mpitondra koa izahay, ka ny fananao masina, ny fanahy ny fahamarinana sy ny fahendrena, hiasa mahery mba hitondrany ny firenena malagasy. Izany vavaka izany dia tambatra an'le vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, mba masina ny anaranao, mba mety fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, nasazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namanana azy melika taminay, ary aza nitoranay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitriny aksika dia hanolotra ny rakitra ho amin'ny asan'Andriamanitra. Dia eo anatin'ny rakitra manao anjara hira ny sekoly, dia izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra.
hitsangansika hivavaka. Ry Andriamanitra aranay tsara indrindra misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana izao a. Atolotra eo anao izao fanatitra izao anitra kasitrahana eo anatrehanao hanefana ny asa izay niantsonao anay. Dia tsy ny vola aman-karena ihany tompo no atolotra ianao fa izahay manontolo mihitsy ny sainay, ny fonay, ny fanahinay, ny fotoananay sy rehetra momba anay a dia atolotray feno ho anao anatanteraka ny asanao manomboka izao indray. Dia ny fananao masina no momba anay atanterahanay izany. Mankasitraka tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovanay ny vavaka. Amen. Afaka mipetraka isika. Ramatoa tonian'ny départementan sekoly Fitsikema, Ramatoa Rakotondranay Fitomona no amaky ny afatra amintsika rehetra ry havana. Isaoran'Andriamanitra no ny fitantana ny fiainana sekoly Fitsikema tamin'ireo asa rehetra no tanterahana na ny teto anivon'ny foibe fitondran-tsekoly na ny farim-piadipam-pianarana na ny sekoly. Raha ny teo anivon'ny foibe dia anisan'ny nisongadina ny fahatanterahany feonamben'ny taletsekoly mivady na ahafahana nanavao sy nanatsara trany ny fomba fiasa. Isaorana etona ny synodam-partansy ireo fitandremana ny amin'ny fananganana sekoly miisa 420 amin'ny 110 ny vina tratratsika ankehitriny. Tanteraka samatsara ihany koa ny falokafana ny sefampa na ny sekoly fanomanana mpampianatra anomery mandrosy sy fiaonana ary ankehitriny dia efa miofana ireo andiany voalohany avy any amin'ireo synodam-paritany rehetra manerana ny nosy. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amoaka mpianatra miisa 320 isika eo anivon'ny IFRP koa entanina ny taletsekoly rehetra handray ireny mpampianatra na havita fiofanana ireny. Manentana antsika hatrany ry havana ny amin'ny fanatanterahana ny kitapo-iombonan'ny sekoly toy izany koa ny 200 ny teti-bola ho an'ny fitandremana manana sekoly ho an'ny fanohanana ny sekoly. Miroso hatrany isika amin'ny fampiatiana ireo zazatra ampahasembanana ny sekoly ankasitrahana ireo ezaka ataon'ny tetika samay eo anivon'ny foibe fitondran-tsekoly ny amin'ireo sekoly mampiaty. Isaorana ireo mpiara miombonantoka rehetra ny amin'ny fiara-miasa ho fampandrosoana ny sekoly ary ankasitrahana avokoa izy ireny. Zava-dehibe ny fifamatorany fiangonana sy ny sekoly manentana ny mpitandrina sy ny taletsekoly ny amin'ny fiombonana hampandroso hatrany ny sekolitsika ka mba ho tena iray ihany amin'ny fanompona isika rehetra. Atsiaro ambavaka isika ny zaika be fahavalo izay ataon'ny sekoly Fitsikema ny mahajanga ny 7/30 volana Oktobra 2024 ary toy amin'ny fanokafana amin'ny fomba fiangonana ny taom-pianarana 2024 5/24 izany ny 1 Novambra 2024 aoka samy iomana sy hitondram-bavaka izany sika eny anivon'ny synodam-paritany sy ny fiarim-piadipam-pianarana. Farany mirary soa sy fahombiazana ho an'ireo zandry zanaka hanala ny fanadinam-panjakana sy hiatrika ny fisondrotana kilasy mba ho lohany hatrany ary ombanareo hatrany Jesosy zoky. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amarana izao fotoana izao isika ny laharakira 224 dia atolotra ny tsodrano. Dia araitsangana isika manao ny hira. Yeah.
raisoariny ny tsodrano ry havana andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Petraka isika manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia izay ny koa no mamarana ny fotoana ny rahantsika teto tamin'ity androany ity a. Isaorantsika ny tompo mbola nanome hafatra ho antsika indray dia inona fa samy nandray izay tandrify azy isika tsirairay avy dia manome fotoana anao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.